Cool FM manolotra ho anao mariazy mainty tantara ny soratan'ny natiorako AFT ho velomin'ny rakoto faly sinaizy miaraka amin'ny sofaniry ny ravo mandray feo ianjanekena malina ny lafin'ny teknika Dida Montero mananto tosa Jiad fizarana voalohany Andry Fatelo dia tsy maintsy moroso amin'izao lalan'izao moa zany mba anadinoko ny lasako sy ny fitiavako ny fany eny zara raha mba tsy nanika aloha moperabery to fa nanaiky ny andraiako sady mianatra ho niany mifanao britra ozy ny teniny ary anampy amin'ny lafiny rehetra izy dia noho ny olana ara-pitiavana tokoa hoe zany ny tena nanositra irosanoko aty ohatran'izao tompo esory eo androako zany fa oka mba hoe miasanao sy miambina ny ondronao no andim-panoloratenako ekena hoe mafy reny saingy efa safidiny izotra amin'ny lalaka fa moa zao ka miangavy ianao ray mba anaisotra ny endriny sy momba azy rehetra mba tsy hisy eo amin'ny boky ny fokotsony ny soratra masina izay ho alaliniko manomboka izao no aoka ifia vita amadika amin'ny pejy rehetra eo amin'ny fiainako amen vita soa zay ke anjelikeliko ny larara-pomba malagasy tena faly alo ary ianao atao tsy mba hitako hoe mba mitsikitsiky zany mihitsy nefa dia nataona kotroka neny na rahantsika ory fania faly aka ay faly ohatranao koa misaotra kia aiza renao ry silaka ny haiko amin'izao hoe inay mba ho isika rono natao ohatra ireny reko fa lasa niditra ny fanaopy rehetra oninampy indry fania tao mi saint-bel tony misainana mety toy ny fiainantsika re fa inona mbola mampanahano kosa aveloko aminao foana fa tsisy ahory anao manomboka izao zany zany hoe noho ny fombanay dia vita malaza ny am-piangonana tsika vao miray efitrano fa ngamo tsy maintsy hoe hitiny any am-piangonana koa zany de ampahataloko anao aloha malalako fa ny andrina teto aminay daholo ane no nanolo tany nanamboatra ny fiangonam-be io ay tsy maintsy misy eo am-piangonana tsika noho izany fa olona tsy verona sanatria very asina fa manana ny maizy asy tsika fa izao samy ny fiangonana eto tanàna io nefa fa somary miala 3 kilometatra miala eto zany ka dia noho izany ve nitondrana ny tokantranonao eo anatrehan'Andriamanitra tsy no hoe mba iorenany tsara teza no ny ena ka efa vita soratra ara-panjakana tsika ka tsy misy tokony ahiko tsony fa efa vadiko ianao zao efa titreo madamo raderindry manomboka zao mamitaka an'Andriamanitra sika araka toka fisehoana man'olona fotsiny hoe na vita no isaronana voaly akatra ny hotely masina aza lotona amin'izany aloha ny fotivao atsika fa zao ndao atoroko anao aloha ny efitrano fandrinao mandra-pahatonga an'izany daty anaovana ny mariazy zany aza manafa ataontsika tsy elaka tsy ela mihitsy io za samy vavaka mafy mba ho faty alohan'izay le antotozy efa mendrika ny antsona hoe dada be tiako mahatsirafo paty ana ny ara iaina amin'ity la iantitra be ty ato aza avianao aviandre aty ato ake ny efitrano malalako fa izao tandremo aloha ny malala sao dia sanatria mbola milamila fitiavana ny velany ihany fa efa arery ianao dia tandremo so tratrako efa niteny azy zay nga sary mpiaro sahady ny zato avako ka nahoana kosa moa ny zatovo voaropolo taona aza mitsiritranao maika fa izana azo anao andefa madrika tsy maintsy sarotiny aminao kosa ary fa ny aza manary ianao raha dera fa matoa nanaiky anao dia efa vonina ny anajany tenako azay misaotra indrindra kiraha avoka misaotra fa
Marina be ane sezandry zanako hoe somary mitraka ihany fa mila ho voadonanao zay rehetra mifanena aminao. Oay Masera, miala tsy indrindra fa tena variana tokoa Masera. Tsy tsikaritra mihitsy hoe ty anaty fiarahamonina ianao ry tovolahy. Misy olana angasa Masera Maria aloha ny anarako hoe toa olona mbola vaovao ato amiko manko ianao zaniko sa diso a? De faly mahafantaranao Masera. Ny ahy kosa no nambo ny fiantso zany hoe mpifanao pireta ary vao nanomboka mihitsy io. Ay ianao le nyresan'ny Père Berto anahy iny. Masera. Faly mahafantatra an'se a. Somary malalaka kely ny fotoanako izao ka andao hoe raha mety aminao hitafa kely ery ambony seza ery tsika. Hitako manan-javatra ho zaraina amiko mantsy raha izao pozinao izao ko. Masera ko moa andao re. Eny sady récréation ko moa dia sara koa raha mba misy anao namako mba miresaka amiko itoko. Ka mazaho toerana ary. Dia inona ny olanao? Efa mipetraka amin'ny toerana maharen'ny rehetra mihitsy amantsy atao amin'ity akany ity ka afaka izaranao ny adinao. Mamety tokoa fa hanoro-hevitra anao. Ka misy fanontaniana ty ho Masera. Raha tsy mahadiso aloha zany afaka mba lazainao avy ny lalana ny lalovanao vao tojo tamin'izao Masera anao zao ianao. Azafady aloha toa mahaliana be moa sady mba mora anomanako ny saiko hoe tsy maintsy mbola hiatrika an'izany koa. Namby ty koa marina. Mahaliana anao ve zany? Zany zao mety hanala ny sorisoritsaiko. Ao ary fa ho tantaraiko vetivety. Ho fitinikana nefa satria voafetra ny fotoana ifampiresantsika. Mihaino anao ary Masera. Isan'ny olona niaritra zavatra maro tokoa amin'ny resaka aminao io. Tamin'izany ary isan'ny nanosika irosy iofanao amin'izao lalam-panompono izao zany. Indray andro dia izay ny lalana ny diaviko Orsea. Dia mitombona ve zany Masera no nitranga midona amin'ny olona ray mazana no manosika azy roso hotokateny oatra antsika izao ka. Fa tsy ny rehetra kosa ka misy ny tena antson'Andriamanitra. Mety hoe ny azy zany fa misy koa aneny fomba iantson'Andriamanitra mihitsy na amin'ny fomba tsy takatry ny saina aza indraindray misy ampandaloviny afo na ady mahamay mihitsy mba hitotian'ilay olona amin'ilay antso iantsona azy. Satria misy olona tsy miraharaha maly an'izany antso izany mihitsy raha vela amin'izao. Dia ahoana zany Masera lenao efa nananjanaka tamin'ny orangam-panavakava-bolokoditra io? Tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fiofanana nataonao ve zany? Araka ny lazaiko anao teo dia nentiny nandositra ilay zanako satria hono tsy zaka ny vava maro manenjika azy fa nanambady ahy. Izay olona mainty tsy mitovy volokoditra aminy izany. Ny hoe fiofanana indray maro aza ny herinambo fa tsy afeniny ireo mpiofana opiretra na Masera efa andalam-piofanana mihitsy na efa marana aza ny sasany no solafaka ka tsy natandry teny. Fa ny hitako hoe efa lalina nataon'Andriamanitra izorako amaliko ny antsony angamba izy ity. Lalina zany Masera? Ay ve ka tsy zarery ny hoe tratry ny donam-piainana mahamaivay oatra zao ka nanapa-kevitra ny hoe tokatiny? Fa azonao ambara avy nefa izany tantaranao zany? Maneno sahady ary ny fanairana. Aleo aloha samy mamonjy ny andraikiny tsika dia rehefa misy fotoana dia afaka mifanakalo-kevitra eny ihany tsika anamby a. Mazotoa? Ianao koa mazotoa Masera? Misaotra. Mbola ezaka be koa zany kaina aloha sy ny zavatra ratovina vao tafavoaka rehetra raha reny nambara amin'ny Masera reniko. Mbola hatrany velany mihitsy azo mianatrako. Isaorako ny avy aloha fa mba hanome sainy matsilo ihany ka tsy dia manahirana na dia hoe sady mianatra azy ihany manao fandaliana-ponoana. Fa na izany raha isaorako ny avy aloha fa mbola hanome ny saina matsilo ihany aloha afahako manatanteraka an'izao fifanana izao. Mbola arako tsara aloha hatreto.
fa na izany ara ngomangomany any tanàna misy anay mihitsy azy zany asa raha mba mety zao moperabery to mba hoe tsidika kely aina na to hoe ray andro monja aza alefa arosoko aminy aloha zay hevitra zay de vita eo koa le vay manan'olotra ao anao mariage mainty tantara ny soratany natiorako AFT novelomin'ny rakoto faly sinaizy niaraka tamin'ny sofaniry ny ravo nandray feo ianjanekena nanina ny lafin'ny teknika Dida Montero nananto tosa triad fizarana voalohany